Efitrano fianarana efatra notokanany ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary teny amin'ny EPP Victoire Rasoamanarivo. Efitra roa tamin'izy ireo natokana ho an'ny mpianatra préscolaire. Ny fiaraha-miasa ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny UNICEF no nahafahana nahazo an'izao efitrano fianarana vaovao be izao. Nambarany UNICEF fa sekoly sanga n'ity sekoly EPP Victoire Rasoamanarivo ity raha ato amin'ny draine boeny fa indrindra ilay préscolaire miavaka amin'ny rehetra ny fomba nandrafetana azy. Nahazo tombony ny draine boeny raha ny foto-drafitrasa sy ny fanampiny ministera ny fanabeazam-pirenena azy no resahany. Dia niangarana mihitsy izy io ka dia isaorana anaroko mpianatra rehetra sy tomponandraikitra rehetra eto amin'ny faritra boeny amin'ny asa vitanareo misaorana rono tomony fahalavavany ka tsy lany mamina isaorana ianareo ray aman-dreny rehetra. Faly ny ray aman-dreny mpianatra eny amin'ny EPP Victoire Rasoamanarivo nahazo an'izao foto-drafitrasa vaovao izao avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Nisy ny fizarana kitapo sy radio ho an'ny mpampianatra tao amin'ny EPP Victoire Rasoamanarivo. Ao amin'io sekoly io mbola ahitana mpampianatra firamina 3 mirahavavy manampy amin'ny fampianarana ny zaza malagasy. Misy anankitelo dia usaorana nareo dia resaka mpiasa-panjakana izy telo. Telobavy satria nareo recrutena teto dia tsy mialeto nareo raha tsy vita ny contrat nareo, tsy mahazo mangataka attestation nareo fa mandary matetika raha vao mahazo contrat dia miangataka ny anta amin'ny draine sy ny sisy koa hoe mba mevo affectation izahay fa nahita vatsitatsy sy taroa kay mafa manambady zany dia tranquille lalantsika. Nitsidika an'ireo efitrano fianarana ireo ny ministra Paul Rabary ary nitafatafa sy niara naka sary tamin'ireo mpianatra sy ny mpampianatra ny tenany. Nofaranana tamin'ny fambolen-kazo tao amin'ny tokotany malalaky ny sekoly ny lanonana. Ny alakamisy fa 7 ambin'ny folo ny volana Mey teo no nanaovana n'izao lanonana rehetra izao.